Ampifaliana no iarana amintsika rehetrarehetra izay manaraka ny fandarana fantarony marina dia isorana ihany koa ny amin'ny CTV izay mikarakara n'izao fandarana izao. Ny lohahevitra izay fampizarana amintsika androany dia hoe zo fototra ny mivavaka amin'ny fiangonana izay tiana hivavahana. Manasanao mba hanaraka an'ity lohahevitra ty hatramin'ny farany satria noko fa asoanao ny fandarana androany. Ny olona tsiraray avy dia mananjoa hifidy ny fiangonana izay tiany hivavahana satria ny olona tsiraray dia mananjo fototra izay le droit fondamental izay afaka mifidy izy ny filoham-pirenena izay tiany hovidiana rehefa tonga ny fotoam-pifidianana, afaka mifidy manokana izy ny sehatr'asa izay tiany hiasana, afaka mifidy manokana izy ny sakafo izay tiany hohanina, dia tafiditra ao anatin'izay zo fototra maha-olombelona izay ihany koa afaka mifidy manokana ny olona tsiraray ny fiangonana izay tiany hivavahana maneran-tany. Ary eto Madagasikara ihany koa dia ahitantsika fa eny anivon'ny fiarahamonina, anivon'ny tokantrano, fianakaviana fa rehefa tsy mitovy fiangonana amin'ny ankamaroan'ny olona, ny olona anankiray zany hoe miala amin'ilay tsy voatery hoe miala fa manana ny safidiny manokana izy ny amin'izay fiangonana tiany hivavahana zay, indrindra moa fa rehefa mivavaka amin'ny fiangonana evangelika na ny fiangonana zandriny dia lasa miteraka fanenjehana, lasa tratry ny SOSTeny izy, lasa tratry ny fanaratsiany izy nisy ny fiangonana izay hivavahany, lasa misy an'ireny zavatra maro samihafa zany vokatr'izay tsy fitovian'ny fiangonana zay. Dia izay zavatra izay anefa, izay fanenjehana izay anefa dia mitovy amin'ny hoe fanerena ankolaka ihany izay zavatra izay satria le olona amin'izay fotoana izay dia mitovy tahaka ny hoe tsy mananjoa ny hifidy malalaka ny fiangonana izay misy azy fa ohatrany hoe tsy maintsy terena hitovy amin'izay rehetra efa faliany be sy maro izy kanefa dia zony tsiraray avy ny mifidy ny fiangonana izay tiany hivavahana. Nataontsika hoe eo amin'ny mpianaka aza ny ray aman-dreny sy ny zanaka, zony ray aman-dreny mihitsy ny manolo lalana ny zanany rehefa mbola kely ny zanany, manome foto-kevitra, fotom-pinoana ihany koa amin'izay zavatra tiany joroana. Fa rehefa lehibe ny zaza iny dia manana ny zo maha-olona azy manokana izy, afaka mifidy izy ny fivavahany manokana malalaka izy zany ao anatin'izay fotoana izay. Isika kristianina dia tsy mitovy amin'ny religion hafa. Misy religion izay anisany hoe rehefa tsy mitovy finoana sy fiangonana amin'ny rehetrarehetra ny olona anankiray dia isolé, exclu. Hitantsika zany fa be dia be na ny faritra na ny firenena mihitsy ary rehefa tsy mitovy religion aminy ny olona anankiray dia tsy mahazo mipetraka amin'ilay firenena. Dia ohatr'izay koa na ny toeram-pianarana, ny toeram-pitsaboana sy ny sehatra maro hafa samihafa. Fa ny kristianina dia malalaka isika ao anatin'izay hoe fifidianana ny izay zavatra mahasoa ny tena izay satria ny antony tsy ny communauté no hovonjen'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mamonjy communauté fivondronana olona be dia be fa ny vonjen'Andriamanitra, ny vonjen'Andriamanitra dia ny isam-batan'olona. Ten'Andriamanitra dia milaza hoe izay mino sy atao batisa no hovonjena. Zany hoe individuel zany ny favonjena. Ho an'ny tsiraray avy fanapahan-kevitra n'le olona manokana zany izay hoe hovonjena zay fa tsy Andriamanitra tsy miditra ao anatin'ny resaka hoe organisation, tsy mamonjy organisation, tsy mamonjy fiangonana, tsy mamonjy communauté Andriamanitra fa mamonjy ny olona izay manapa-kevitra ny ino sy andray an'i Jesosy. Fa na Andriamanitra tena ny any dia tsy afaka manery nizaniza mihitsy hiaraka aminy. Tsy manery nizaniza mihitsy Andriamanitra hihino azy, tsy manery nizaniza mihitsy Andriamanitra hoe tsy maintsy mihino daholo nareo rehetrarehetra. Fa ny tena Andriamanitra ny amin'ny Deutéronomie toko 7:10 dia milaza hoe miantso ny lanitra sy ny tany ao anio indrozy izy apetrako anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana ka mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo. Zany hoe misy safidy anankiroa zany apetraka Andriamanitra eo alohantsika olombelona dia ny fiainana sy ny fahafatesana, dia nefa Andriamanitra mbola manoro hevitra hoe mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo. Na izy Andriamanitra tompony fahefana sy hery rehetra aza dia tsy manery na iza hifidy azy sy hanaraka azy, fa kosa izy dia manoro lalana ny olona tsiraray avy mba hifidy ny fiainana.
iza moa ilay fiainana dia ny finoana an Jesosy, ny fandraisana an Jesosy. Ary izay indrindra no zavatra torohevitra omena antsika androany hoe malalaka ianao amin'izay fiangonana tianao hivavahana, satria zonao amin'ny maha olombelona anao manokana mihitsy ny safidy an'izay fiangonana mety aminao. Fa rehefa mifidy fotsiny dia fidio tsara ny fiangonana izay hivavahanao, satria ny safidinao dia mamaritra ny mety ahavonjy ianao na ny mety ahavery ianao sanatrian'izany. Raha sendra diso safidy ianao ny amin'ny fiangonana izay hivavahanao dia izay no mamaritra ny fiainana mandrakizay ianao. Ka raha ohatra ka hifidy fiangonana ihany ianao dia fiangonana voalohany indrindra mitory an Jesosy Kristy, mitory ny asa-pamonjena sy ny finoanan Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy ihany ny lalana natokana mankany an-danitra. Jesosy Kristy ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fiangonana izay mitory ny batisan'ny fanahy masina sy ny batisan'ny rano, satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Any Marka 4:12 ny 4:12 misy an'izay tenin'Andriamanitra izay. Ka raha hifidy ihany ianao dia mahaiza misafidy an'izay fiangonana mety aminao, izay nanovan'Andriamanitra ny fiainanao, satria isika olombelona tsiraray avy ange tsy maintsy misy andro anankiray izay antsoin'Andriamanitra antsika. Misy an'izay antson'Andriamanitra manokana izay amin'ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia efa samy nandrian'izay antson'Andriamanitra izay. Dia amin'iny fotoana iny ilay olona afaka mifidy izy ny anaraka an'Andriamanitra, afaka mifidy izy ny andray an'ilay famonjena izay nomanin'Andriamanitra ho azy. Ary izay safidin'izay dia manova ny fiainana. Ka rehefa manomboka amin'izay izy mivavaka amin'ilay fiangonana izay antson'Andriamanitra anazy dia lasa eo amin'izay manomboka lay fanenjehana, lay lay tsy fitiavana sy ny fanaratsiana maro samihafa. Fa ianao dia mijoroa amin'izay nantson'Andriamanitra anao, mijoroa amin'izay fiangonana efa nantson'Andriamanitra anao. Raha nantson'Andriamanitra ianao amin'ny fiangonana evangelika dia mijoroa, raha nantson'Andriamanitra indray ianao amin'ny fiangonana hafa dia mijoroa ao anatin'izany rehetrarehetra. Fa zony olona tsiraray avy ny mivavaka amin'izay tia mivavahana, zony olona anankiray ny manao mpisampy, zony olona anankiray ny mivavaka amin'ny fiangonana-drazany, zony olona anankiray koa ny mivavaka amin'ny fiangonana evangelika. Fa fidio tsara fotsiny, tandremo tsara fotsiny mba tsy hitondra fahaverezana ho anao ilay safidinao, na dia manana safidy malalaka ary ianao dia mividiana an'izay fiangonana tena mitory an Jesosy, mitory ny famonjena, mitory ny fanamasina, mitory ny mampianatra mifototra amin'ny ara-baiboly, mampianatra ny olona tena hijoro ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny fandaharantsika tamin'ity androany ity dia isorana isika rehetrarehetra tao anatin'ny fanarana hatramin'ny farany dia mirary soantsika rehetrarehetra amin'ny manaraka indray dia tahiny Jesosy daholo.